raha iverenina kosa ny sehatra ny tsy fandriam-pahalemana sy ny dingana entina mingorana izany sy ny any amin'ny ilany tsy miantry ny olona sibatra izay asandahalo izay ny fampiarana ny dina no heverin'ny solombavambahoaka Nantsalova Andriamatoa Ramaro Lamoris anampiana ny mpitandro ny filaminana amingorana ity tsy fandriam-pahalemana ity. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny tsimbadiky lasa ataontsika hoe raha lolaharina amin'ny faritra atsimo dia lasa faharoa angamba any amin'ny faritra melaka amin'izao fotoana. Inona ny antony? Ny mahagaga nahoana moa nandeha tao anatin'ny 3 taona 4 taona nisy ny fandriam-pahalemana nisy ny fiara-miasa tamindreo tompon'andrim-panjakana zany eo amin'ny fandriam-pahalemana sahala gendarme polisy ny mpitsara eo amin'ny fitsarana zany. Amin'izao fotoana izao tsisy fiara-miasa. Ny fondateur ny dina koa zany namoahana didy fampisamborana zay eto dia saika nyray fitenena omaly nefa tsy nahazo zay député efapolo zany saika hiteny hoe inona moa tsy mba tokony mba marivoninahitra na motivation na prime omena ny fondateur ny dina Andriamatoa Foara fa nahoana natao alahina amin'ny gazety hoe samborina fa namon'olona nahoana ny mpitandro filaminana manao ny asa mahafaty dahalo tsy samborina fa ny ao amin'ny dina zay mahatratra ambodromby ka voamarina fa tena mpanao asan-dahalo nahoana no namoahana didy fampisamborana. Eto zay dia miangavy any Ramatoa Ministra ny fitsarana zany didy fampisamborana ny Foara zany tsy tokony hisy satria olona vita soa tany amin'ny faritsy Melaky zay mahatonga ny fandriam-pahalemana io any Nantsalova any amin'ny faritsy Melaky manontolo tena nao atapy tanàna misy vakitrano misy vololo misy ny alatromby